diany fahasivy eo amin'ny paramédicaux, sage-femme, infirmier généraliste, infirmier spécialisé, technicien de labo, maso-kiné, cadre pédagogique ary eo amin'ny niveau bac plus 5 master zany management de qualité de sécurité de soins, efatra amby telopolo sy telonjato ny INSPENMAD eto Analamanga. Manaroatra zany fotoana zany tena hoe isorana manokana ny vice-président ny assemblée nationale mindraikitra amin'ny faritany Antananarivo nanaiky Ray Piendro Andindro ary misaotra ihany koa ny tale pédagogique mifaritra Analamanga eto anilako eto. Ny tena mampiavaka andreo Andiandro dia resaka asa ary io tanjona faharoa ataoko hoe deuxième objectif professionnel ny INSPENMAD nanomboka tamin'ny taona lasa dia hoe formation de jeunes cadres exportable sur le marché international du travail. Tanteraka androany zany satria misy convention de partenariat ifanarahana amin'ny Québec Canada francophone andefasana mpianatra nahazo diplôme arivo eo isa-taona dia mitonga eto ny recruteur internationaux amin'ny volana avril sy amin'ny volana juin ho avy zao. Zavatra faharoa amin'ny INSPENMAD zao zavatra mitrango zao satria teo aloha dia fantatsika ny faraha miasa tamin'ny clinique Fortis d'Armée any Maurice. Dia ny zavatra faharoa ngeza be koa izay angatahana fiaraha-miasa amin'ny parrain vice-président ny assemblée nationale ny fahazahoany master paramédical manakambahiny ny spécialité anesthésie réanimation sy ny management de qualité de sécurité de soins arrêté d'habilitation satria efa mendrika azy zany satria dia efa 10 taona no nendrasana an'io ary everiko fa raha misy professeur titulaire ray professeur agrégé fito sy ny médecin spécialisé maro dia tokony efa azo am'izany ny INSPENMAD efa mivelatra amin'izao fotoana eto Madagasikar ary resaka somary bitsibitsika natao tamin'ny Andriamatoa foloalefitra ny teny mera-pirenena dia mbola mila paramédicaux marobe Madagasikar raha ny tatitra azo dia 2000 roa arivo isa-taona zay vao maharakitra ny système de santé publique eto Madagasikar ary ny raha jerena daholo ny spécialité indrindra fa ny maso-kiné dia tena mbola mila an'izany mihitsy ny hevitray ary zay moa zany nahatongako mitarika ny atao hoe cercle mixte de réflexion pour la révalorisation de la formation paramédicale de Madagascar fa misy lesoka tokoa ny any amin'ny programme de formation ampiarina eto Madagascar satria tsy dia mifanaraka amin'ny déontologie ny maha-paramède ny paramède ohatra ka raha ny tenany any amin'ny faculté de médecine manao ny programme raha izay faharoa ny suivi contrôle pédagogique ihany koa zany amin'ny sekoly maro raiky amin'zato zao nisan'ny école habilité privé eto Madagascar dia manahirana dia manahirana ary tahaka izany koa mety mitrangana amin'ny fanjakana fa ny zava-dehibe dia ny ataoko hoe firosoana any amin'ny tena atao hoe caleton fampianarana caleton fikaroana sy ny caleton fanabeazana dia tiana moa zany milaza fa misy nouveau système pédagogique amin'ny INSPENMAD vaovao ny foroniny tenako nanaovako fikaroana mandritran'ny folo volana dia ny atsoka hoe la révolution du livre en marche, la professionnalisation de l'enseignement paramédical ary ny le mouvement de réveil zay hoentina mitondra ny ankizy any amin'ny ataoko hoe civisme na national na international. La révolution du livre dia mifototra eo amin'ny recherche sy ny encadrement ny tena hitondranan'izy io zany sy ny fehezana ny atao hoe méthodologie de recherche amin'izao fotoana zao ka milorana boky raha ohatra ho an'ny L1 fotsiny amin'ny paramédical dia boky 10 isaky ny matière ny professionnalisation de l'enseignement dia hoe voaty amin'ny L1 dia mety azo diplôme professionnel toy ny diplôme na aide-soignant sy ny diplôme na secrétariat paramédical diplôme international amin'ny alliance française satria misy partenariat ataonay amin'io ary ny diplôme mikasika ny bureautique araka ny nambaran'ny Andriamatoa filoha tale général teo ny mahakasika ny INSPENMAD dia betsaka ny filàna na any velany zany
na eto an-terana fa ny rahantsika mahita moa eto an-terana dia maro dia maro tokoa ny filanany ambanivohitra any ka ny fanorinay zany a dia mba hameno ireo toerana banga ireo indrindra ireo sage-femme, ireo infirmier, misy infirmier généraliste, misy ataontsika hoe amin'ny fampianarana ambony azy a dia efa heverina fa ampy ny fahaizan'ireo ankizy ireo zany ka ny zavatra azo ambara dia ny fampirisihana trano areo mpitantana ny sekoly toy izao ary ny ampirisihana ny ankizy ihany koa satria mety mino fa tsy hijanona hatreo reo fa mbola afaka mampitoko ny fahaizana ny amin'ny maharay mampiara tenako izay filohalefitra teny meram-pirenena dia mampirisika andriamatoa filoha tale jeneraly raha misy volavolan-dalàna eritreretinareo a dia azo aroso eny amin'ny anteny meram-pirenena mba hoentsika ampirisihana an'ireo ankizy mandray andraikitra any amin'ny toerana ataontsika hoe lavitra ny renivohitra zany.